Faly miarabantsika tserere avy-indray amin'ity alahady fa 4 volana marsa ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka miantso ny anarany indray amin'izao maraina izao ary koa mity anatin'ny herinandro vao indray. Inona fa nahazo hery ianao nandritra n'iny sabata iny ary ihany koa vonona hiatrika indray ny herinandro izay diavintsika ankehitriny kanefa ataontsika aloha alarina mandrakariva Andriamanitra ka dia renesintsika ny teniny amin'izao maraina izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara ny Andriamanitra mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny tombonandro sy ny tombontsoana izay omenao anay amin'ity maraina ity. Misaotra Tompo satria nomenao anjara indray amin'ny fahasoavanao izay ary nomenao tombontsoa izay ahafahanay mandray ny teninao mba ahafantaranay ny fahamarinana ihany koa ary azahoanay hery aminao. Koa mitenena raha eo fa vonika ianao anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe iza no handray ny tombo-kasen'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Apokalipsy 7 andininy 2 sy ny 3 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro nananany fanomboan-kasen'Andriamanitra velona ary izy niantso ny anjely 4 izay navela nimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andron'ny mpanompon'Andriamanitsika. Amen. Eo amin'ireo izay manana fitoviana amin'ny Kristy eo amin'ny toetra ihany no ametahana ny tombo-kasen'Andriamanitra velona. Tahaka ny andraisan'ny savoka ny sarin'ny tombo-kase no andraisan'ny fanahy ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra sy azonany ny endry Kristy. Ny fankatoavana ny foto-kevitry ny didin'Andriamanitra izay mamolavola ny toetra anahaka ny toetran'Andriamanitra. Ao amin'ny didy 4 no ahitana ny tombo-kase ny lalàn'Andriamanitra. Io ihany amin'ireo didy 10 no maneho ny anarana sy ny toerana izay tanan'ilay mpanome lalàna. Ny didy 4 no manondro azy ho mpamorona ny lanitra sy ny tany ary amin'izany no anehoana ny fitakiana, ny fanajana sy ny fiankofana ambony zavatra hafa rehetra. Ankoatran'io fitsipika io dia tsy misy n'inon'inona ao amin'ny didy 10 maneho ny fahefana manome ny lalàna. Nahositra ny Israelita teo amin'ny tolam-baravarany rà mba ho mariky ny anehoana fa n'Andriamanitra izy ireo. Tahaka izany no hitondran'ireo zanak'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao ny marika voatondron'Andriamanitra. Ametraka ny tenany eo amin'ny toerana mifanaraka amin'ny lalàna mason'Andriamanitra izy ireo. Misy marika apetraka eo amin'ireo vahoakan'Andriamanitra tsirairay tahaka ny nametrahana marika teo amin'ny tolam-baravaranay ireo mba hiarovana ireo olon'Andriamanitra tsy ho tratry ny fandringanana fahobe. Hoy Jehova hoe ary omeko azy ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Raha vatany vaovao hisy tombo-kase ao amin'ny andron'ireo vahoakan'Andriamanitra, tsy tombo-kase na marika hita maso izany fa fampitoerana eo amin'ny fahamarinana ara-tsana sy ara-panahy ka dia tsy ho voahozongozona izy ireo. Raha vatany vaovao hisy tombo-kase sy voahomana ho amin'ny fiorohony ireo vahoakan'Andriamanitra dia ho tonga izany efa nanomboka tokoa izany. Efa mitatao amin'ny tany ny fitsaran'Andriamanitra mba halalantsika ny zavatra ho avy. Ny hiriko indrindra dia hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana izay napetraky Jehova isika ary hiazona izany hatramin'ny farany mba tsy ho very tokoa izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay Tompo ny amin'ny fitantananao sy ny fitiavanao anay. Mangataka aminao izahay mba hamboly fitiavana anatinay faharetana ihany koa ny fikirizana toky amin'ny teninao fa sabata dia famantarana nomenao anay ihany koa ka ahafahanay mandray an'izany tombo-kase izany ka toky mandrakariva fa ny mahasoa anay ny tadiavinao.
anaran'i Jesosy. Amen. Savior.